Mirabanao a raha zao ianao vao manjoy an'ity fandarana ity de ny tanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany anie no anombanao mandrakariva. Zay ny solo mivavaka satria ny vavaka de mialohan'ny fotoana foana no anatanterahana azy. Ny lohahevitra teo alohan'ity zany a de hoe iza no tokony ho zanaka ary inona ny famaritana mahazanaka, fa tsy hoe zay mpivavaka any am-piangonana na zay manam-piangonana na zay hiteny rehetra hoe zanak'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra daholo, fa efa nasehontsika ny endriny a ka de eto indray zany tsika mijery hoe lohahevitra manaraka indray hoe inona indray zany idiran'le hoe mpandova. Misy lova ao zany amy resaka hoe mpandova de fantaniniko hoe inona le lovaina. Ndreo tsika sy diso lova, ndrao zavatra tsy tokony ho lovantsika, ny dongitsika sy takitsika, ary sao de zavatra any-kafa no takitsika any amin'ny ray aman-drenitsika ho lovaitsika. Fa nanany hafa no angatantsika amin'ny raitsika hoe ray ô, dada sy neny ô, ato aty ry zavatra olo ry ho lovaiko. Dadio fa zay an'ny rainao sy ny renao ihany a no azonao lovaina, fa tsy afaka andova ny eny hafa ianao. Ilaina alohanao zany a mahafeno le fepetra mazanaka. Zay zany ny lohahevitra teo aloha de ampidiritsika no izana ny manaraka. Ahoana ny mampandova? Raha amin'ny lalàna maha-olombelona ny atao hoe mpandova de zay nateraka nanatsangana ara-panjakana, voasoratra amin'ny bokim-piankonana ara-dalàna. Zay no atao hoe mpandova. Na tsy nateraka ara-nofa ary ianao, zany hoe tsy zanaka biôlôjika ary ianao fa zanaka ara-taratasy de efa mpandova. Fa raha ny fampianarana sy ny fahamelabelarana teo aloha de azo lazaina hoe nisy endrika mihitsy mahazanak'Andriamanitra atsika. Ary ny lova ho andrasantsika de zay lova avy amin'ny ray aman-drenitsika. Zao koa ny zavatra tsara dinihana, zany lova zany a tsy mila angatahana, tsy mila anaovana taratasy any amin'ny tribonaly. Raha tsy hoe anga tsy voasoratra ianao na misy lova very anga, fa raha ny ara-dalàna tsotra zany ny resahako de zao a, raha tena zanaka mpandova ianao ka raha tsy ao tsony ray aman-drenao a, mpandova ho azy ianao. Fa na marinina fotsiny no ataona any amin'ny tribonaly a sy any amin'ny commune sy zay ara-panjakana mba hanamarinana tena zanany ianao a, de lasa anao azy daholo ny lova rehetrarehetra. Zay zany zava-dehibe. Ny dikan'zany raha fitina, ny lova de tsy fangataka. Raha ny teny Jesosy angatao zay tianareo de hoe ray ô, meo anay ny lovanay. Gaga izy fa ahoana ty mangataka lova velona ty. Marina fa Andriamanitra tsy ho faty mihitsy a, fa fomba fiteniny ana. Fa ny tena marina de zao a, ny lova efa lasatsika, efa tsika raha niainga tany am'le fampianarana tamin'ny voalohany nanokafana ny fandarana lay Romanina toko fahavalo andimy fafito ambin'ny folo hoe farany zanaka de mpandovan'Andriamanitra sady mpiray lovan'i Kristy. De nanao fanoharana tamin'izay hoe mpandovan'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ake zany ana daholo e. Mpandovan'i Kristy, zay Kristy zany nge mpiray lova, zany hoe zay anazy ahoana ny fangataka. Za ve zao de angataka amin'ny famataranandroko raha piralatsika izy anao de zany re anazoky ato ty ao anaty famataranandroko ty. Mety ho gaga raha zoky, na gaga raha zany re fihinana ty efa tsy ao tsony ve nao zany. Na Jesosy koa raha gaga. Fa raha ny teny izy angatao zay tianareo a, le tianao zany no hita eo. Inona ny tianao, le ara-nofo be tena zavatra tsisy dikany ety ambony tany ve zay efa ho anao na de tsy hangataka ary ianao. Zay lohahevitra zay no velabelarina. Andaontsika tonga de haka tenin'Andriamanitra ary mba tsy ho lasa lavitra le fanazavana de tsy ho araka ao. Matio toko fahaenina de manomboka Matio toko fahaenina de manomboka ny andininy fito amby roapolo tsy maninona zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao aminareo na de manahy aza no mahay manampy ny andro iainany, na de kely montsy aza, ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo. Dinoy tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly reny. Nefa lazaiko eo aminareo fa na de Solomon natao ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaky ny anankiray am'ireny. Raha niahatra any an-tsaha zay any anio ka atsipy ao am-patana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka avainareo ry kely finoana. De aza manahy nareo ka manao hoe inona no anay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay.
fa izany a rehetra zany de katsahany jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony anareo zany a rehetra zany. Jereo tsara fa misy any amin'ny verset na ny filazantsara hafa de hoe jereo voromanidina tsy mamafy tsy mijinja, ny rainareo any an-danitra mamelo azy fa tsy ny ray ny vorona, ny rainareo zay any an-danitra fa eto tsisy aniny eto atao amin'ny Matthieu zany tsisy aniny. Fa izany rehetra zany de katsahany jentilisa fatratra ka itsika anga jentilisa mifatratra fitafina no angatahana, vola no angatahana, sakafo no angatahana. Zay ve mbo tianao? Angatao zay tianareo de ny eo ambany tafitrano sy ny manodidina ny fatana mbo angatahanao, mandrany ianao, mandratsika. Misy zavatra ngezabe tokony angatahantsika, lova efa ananatsika. Ny angatahanao mba hahatonga anao azaka le lova. Angatahanao mba hahatonga ny tenanao a hitovy endrika amin'Andriamanitra de ny fahendrena. Mangataha aloha famelan-keloka, mangataha aloha famindrapo, mibebalo, angatao aloha mba hameleloko anao Andriamanitra mba tena ndray anao zanaka izy. Zany angatahana. Ary raha ny tena izy hoe reny ratsy fanahy reny ary ozy tsy manao zany am'zany maika fa ny rainareo tsy hanome fanahy masina. Raha fanahy masina no angatahanao, fanahy masina nge lazainy amin'ny Korinthiana voalohany. Azavain'ny Paoly amin'ny ao amin'ny toko fahaefatra andimy faefatra Korinthiana voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo manomboka any amin'ny toko faharoa ambin'ny folo ary alany ny anahy moa zay ten'Andriamanitra raintsika toloana voaka aketo de resako eto de afaka raisinao note izy de any an-trano anao mamaky azy fa mba tenin'Andriamanitra loha hevitra fotsiny ihany velabelahariny eto. De ozy izy hoe ary fanahy ozy izy mame ny anankiray ho mpanasitra na am'zany fanahy zany any, ny fanahy anankiray mahay miteny amin'ny teny samihafa, ny fanahy anankiray ohatra zao mahay mampianatra sy ny sisa. Raha manana fanahy masina tsika reo olona tsisy tsy haitsika ary tsisy tsy ananantsika vao miteny vavantsika fa tsika zanak'Andriamanitra de lovantsika ny tenintsika de tanteraka ny tenintsika araka ny teny eo amin'ny Isaia hoe ato ny tenin'ny mpanompoka zany katsahana fa za maika angata-bola, angataka sakafo, meoka rano, ataovy mipoaka ny bizina, ameko ampafolo-karenanao Andriamanitra raha mampoaka ty biziny ty, ara-nofo zany ve mba zanak'Andriamanitra? Sao de mba tsy zanak'Andriamanitra zany. Ary zay mampalelo ny fiangonana fa ampianarina ny olona hitady fitahiana ara-nofo zay fitaka. Satria efa anazy io, aza mangataka ny efa anao fantatry ny rainao fa tokony anao de meny io na tsy angataka ary anao, tsy diso soratra masina io. Raha diso io de andao ngotana, raha tsy mino an'io de rovito ao anaty baibolinao aza atao ntsony raha tsy iainanao izy. Raha tsy rovitonao baibolinao fa io ihany aoko manino anao tsy manaraka an'zany toetra zany? Manino anao mangataka ny tsy fangataka? Zavatra efa anaoko angatahana fa ny tsy anananao angatahana, ny fahendrena, ny fahaizana manetry tena, fitiavana mivavaka, zany angatahana amin'Andriamanitra. Fampianarana ny tenanao mba ankatohan'Andriamanitra, atahotra an'Andriamanitra, mangataha fanahy mahay matahotra an'Andriamanitra. Fa aza ny hanina hohanao androany, voromanidina ary tsy mamafy tsy mijinja, tsy manatsopotra, tsy eto amin'ty andiny ety fa any amin'ny boky hafa. Fa ity mba niraisana. Fa izany rehetra zany de katsahany jentilisa fatratra. Raha mbola misy olona mikatsaka ny zavatra ara-nofo zany de teneniko anao fa zay ny famaritana anay atao hoe jentilisa. Fa za le olona le hoe tsy makany am-piangonana reny tsy efa tonga de efa tsy ao reny. Nefa izy mbola tsy ao anaty fotoana fa mbola miandry fotoanan'Andriamanitra. Fa itsika le miseho zanaka anao sina resaka zao. Mamita teny tsika ka rehefa mangataka de tsy azo le izy de tsy nahazo valim-bavaka. Tsy menanao le izy satria tsy fangataka. Ka matoa tsy mena valim-bavaka ny tsy namezana anao satria tsy mahasoa zany le izy, satria diso fangataka ianao. Ka mba ampietiny resaka de zao vakio tsara amin'ny baiboly. Fa izany rehetra zany de katsahany jentilisa fatratra. Ka raha jentilisa ianao de tohizo ny fomba fanaonao. Fa raha tsy jentilisa ianao fa fantatry ny rainao fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra zany, mena anao zany. Mena zany. Fa misy fepetra. Ahoana ary ny ahazahoana azy de eto mivaliny. Ny 7:30. Mino fa manaraka tsara ianao hitanao tsara zany le 7:30 zao ny soratra ao. Fa katsao aloha ny fanjakana sy ny famarinany de anampy anao zany rehetra zany. Le vola manahirana anao, le trosa manahirana anao, le olana manahirana anao, alao Andriamanitra ny amaha azy, tsy voavahanao zany. Raha olana no vahanao de vao maika miolakolana ianao,
mamatotrolana anao itsika fa tsy mamaha olana, tsy anjara antsika zany. Misy tenin'Andriamanitra tsika tsy anjerany amin'ny Exodosy toko fa 4:10 hoe zahay ado anareo fa ianareo kosa aoka. Ianao manohy azy fa hainao raha ohatra mbola tsy nandre tenin'Andriamanitra ianao anao kosa ty zao no toy any hoe Jehova iado anareo fa ianareo kosa aoka. Angina. Ny atao hoe mangina tsy hoe akombona vava de efa torina mpiangotra. Dikany hoe mangina de ampitsaharo ny asa saina, atsaharo ny tebiteby, atsaharo ny ady lasy ny fikofokofoana monjena ny tenanao. Ataovy taky ny olona anankiray latsaka anaty onaona ianao. Ny olona ray latsaka anaty onaona arakaraky ny kifohany ile tehany. Misy fomba fampianarana ataoko foana moa rehefa mampianatra any am-piangonana na any amin'ny sehatra maro. Zao raha ohatra ianao ka mpamonjy voina amin'ny resaka lomano, raha misy olona latsaka ny rano manoro hevitra anao raha mbola mikofokofoka aza alaina aloha, fa raha vao maka azy ianao no anletiny ataony tohatra fiakarana de ianao maty amin'ny fizy manavitra ny ainy nefa mety tsy ho avitra koa izy fa ny fanaovana azy avy aloha torana. Ary raha mbola tsy torana ka poy kely aloha torana, de rehefa torana izy batao am'izay de velomy am'izay ry ambony ry de efa velo izy de gaga izy ary marary ny lohako teo ahoana izy zany. De tena ianao ohatra nasiko kely ianao fa ianao ohatra ny maditra be de zay vao afaka namonjy ianao na velao mihitsy izy aloha torana. Ohatra zany ataoko zany ozy ianao raha tsy fanahy olo io fa za ve mba famonjena ka tsy voavonjinao le olona raha mbola manana aina izy nefa izy tsy mahay milomano ianao no aletiny any. De nio zay resako zay raha diso de manontany olona mpamonjy voina raha mety diso zay eritreritro zay. Fa misy olona ihany koa latsaka ny rano izy fa mba endry izy fa rehefa bataina izy de manaraka moramora fotsiny fa ny ankabeazan'ny olona raha hoe milatsaka any ambany rano any mitsofoka izy manao zay karany fa raha hoe mbola ety ambonin'ny rano izy no azonao mety efa tonga saina izy de tsy maninona fa raha ny ambany rano izy aletiny any ianao. Ohatra ny anahy ny tiana tenenina zany de zao, zay le hoe Andriamanitra hiado antsika fa itsika mangina. Fa raha ianao ny adinao de mipetraka izy, ny asan'Andriamanitra no ataonao fa ny an'Andriamanitra no ataonao satria ianao hamonjy ny tenanao. Inatsoa moa tonga efa nataonao ny asany nefa ny asanao tsy vitanao. Ny asanao raha tsy vitanao ko maninona ny anjaran'Andriamanitra no ataonao fa maninona raha ny anjaranao sy ny asanao no ataonao. Mangina de Andriamanitra mitady vahaolana, mame fahagagana ho anao izy. Ohatran'ny hoe tsy tia merina intsony le dalo nefa zay ny tany. Andriamanitra namonjy endry zareo fa tsy herin'olombelona mihitsy dalo sy basy fe de azonao ho toerina. Fa zay ny zava-nisy Andriamanitra niado azy ireo fa ry zareo kosa nanao ny ady tsara ny finoana. Fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana de hanampy ho anao zany rehetra zany. Ataovy anatin'izany rehetra zany manahirana anao sy ny tsy ampy anao rehetra. Mianara miaina an'izany. Raha mbola tsy feno le condition mazanaka teo aloha tsy vitanao koa aloha zany. Raha tsy feno le vatana hoe voarinao, resy mifakapanahy fijangajanganao, resy mifakapanahy mangalatra ianao, resy mifakapanahy misoloky sy ny sisa ianao tsy vitanao le ady, resy ianao. Fa raha rovanao ny tenanao amin'ny ten'Andriamanitra, mangataka fiarovana amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra raha fa samy angataka ihany, mangataka fiarovana aminao arovy amin'ny rahanao arovy amin'ny sandrinao mahery ataovy eo am-pelantananao irao ny anjelinao tombo mandidina araka ny teninao ny anjelin'i Jehova tombo mandidina an'izay matahotra azy zany angatahana. Rehefa samy angataka mangataha anjely tombo manodidina anao, ina ny olana diso anga zany ny teneniko hoe izy aniraka ny anjely ka ngatao izy aniraka. Raha zay ny mampatahotra anao, raha ohatra ka tsy mbola fantatrao fa raha hoe Jesosy ataovy mipoaka ty biziny ty tena tsy fantatra aloha tsy resy lahatra an'izany hoe avy amin'ny baiboly zany fa jereo tsara nanan'olona Petera indray mandeha arabola korotan'ny olona tany an-tsena izy indray alina. Aiza ny trosa mety tsy hitantsika anaty baiboly zay fa ataoko miaina le tantara. Ao ny lahy mandoa trosa sa tsy mandoa, zaranga mandoa, tsy ato anaty boky izy mipitaky trosa. Ary Jesosy nirangako ve mba mandoa vola? Mandoa izy mbo miaro Petera. Aiza tsy mbola nandoranga Jesosy ny mpampianatra angaha. De Petera moa be fosaky hiady. Ampiainiko le tantara fa sao de hitady an'izany ianao de tsy hitanao fa ampiainiko le izy de ho hitanao eo ny famarinan'ny zavatra mitranga araky ny tantara. Lasa Petera ny ala de nakany amin'i Jesosy efa alina. Nandondona tao am-baravarana de natanilan'i Jesosy de saika tonga de amboletra hiditra de hitan'i Jesosy fa nefinefina be tezitra be de tsy navelan'i Jesosy niditra. Oka aloha ry Petera, oka aloha ry Petera.
tonga de fanontaniana fa iza moa mandoa abatseranana ny zanak'olona va sa ny zanaky ny mpanjaka sa ny zanaky ny mpanjaka tsy mandoa dikan'zany zany tokony andoza izy jesosy mariny zany jesosy koa ka izany tena tsy maintsy mandotrosa abatserana ny olona rehetra manatrosa daholy a jirama trosa nicolas tsotra trosa ny ofatrano trosa sy nrehetrarehetra raha vo tsy malona trosa amin'ny tombo mitrosatrosa fiainan'ny olombelona banky trosa fiainan'ny olombelona zao a tsy nianina an'io tedavina an'io fa nianina tamin'ray volana tedavina raha afakapitso ilika trosa amin'ny fiainana am'izao fotoana tsy vitanao tsony zany raha tsy manana an'andriamanitra ianao iado anao andriamanitra de toy izao ko le izy zao valy teny jesosy zao ary rehefa otraka zay ny tenao ry petera ndany ianao makany an-dranomasina de maka zany rano ary makafa zay voalohany azony izy sy miteny hoe alaivo daholona ny faharoa sy fahatelo a zay voalohany so manao petera fihetsifihetsika aloha le matavina alaiko zao iny betsabetsaka ny eo anatiny zay azany rano azony voalohany de sokafony eo amin'ny tendany eo a fa misy farantso ao de ndana alo avy netsasany antoaviny ianao de netsasany antoaviny anahy tsika ve mba misasaka am' jesosy raha mba toloran' jesosy kanal ozy fona am'le fitenena meny kanaly tsika azahoana vola mba mizara am' jesosy fe tsika sa akisasaka am' jesosy 50-50 sa any ampafolony ihany mbola hianatra an'izany tsika jesosy tsy niteny hoe meo anany ampafolo karama ozy ny baiboly fa meo anany ampafolo karena tsika manome ampafolo karama fa tsy ampafolo karena satria tsy fantatritsika le atao hoe arena antsika de efa diso ten'andriamanitra raha verina zany hoe katso ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany a hoenarantsika am'toyaneo a ny fomba fikatsahana ny fanjakan'andriamanitra fa azavaiko aminao fotsiny aloha hoe elao aloha le fangatahana diso zay aloha ty loha hevitra ty elao aloha le fangatahana diso ina le fangatahana diso meo an'izao andriamanitra ataovy azoko ry ataovy afaka fanadinana am'ty a eny mihina moa maratsy hoe ataovy afaka fanadinana fa fantatr'andriamanitra fa tokony ianao zany meny anao a io fa no fahakelezany finoantsika de matahoratsika de hoe tomba afaka le fanadinana hoe tomba afaka le fanadinana mety be deaibe ny iteny eto be deaibe mety ho teny hoe le rangahy io hafahafa be de tsy entina mba afaka tso zany fanadinana mianara tsara de mahaiza miaraka am' jesosy aza misaraka amy fa rehefa tonga any ianao a ho hitanao zany hoe jesosy mahay matematika jesosy mahay français fa izy daholo mipitsibitsika ny valiny rehetrarehetra be deaibe ngeny efa njovavimbela tam'zany hoe jesosy na afaka azy izy efa nieritrehitra hoe tena tsisy ainy tsy vitantsolo izy fa afaka ohatrany hoe sanatria zany hoe mahita sujet ohatran'zany le miaraka am' jesosy ka raha inao kosa raha ve tsy mahay nininona de atao mena diplôma de mahasoanao ve zany mahay tsy mahay nefa mena diplôma am'savy ianao ne le diplôma am'izao fotoana nge diplôma azo vodiny tena tsoroko azo vodina ny diplôma tsy hoe sanatria manambany na manivaivanisan'iza fa ny diplôma zany azo vodina zao na taloha rehefa tsy hoe zao ihany azo vodina diplôma fa ny teny ilaina reo olona ho antsika mpianatra mampahirinareo a le fahaizana katsahana fa zay le maripahaizana azonao foana fa le fahaizana na sanatria tsy nahazo an'le diplôma ary anao fa mahay anao tsy maty antoka ianao tsy maty antoka ianao diplôma azonao laina manaraka mba nytanio reny olona ohatra hoe nanala baka niaraka de afaka baka le namanao telo taona tatyarina anao vo afaka be deaibe nefa le olona afaka talohanao efa telo taona lasa iny baka iny any ka izy de tsy afaka tsony ianao le telo taona tatyarina lasa dokotera nyteny ve zao le hoe baka telo taona tatyarinana ianao fa niazy ny taloha izy ny ambony ny dokotera saly izy nijanona baka fa afaka alohanao izy ka tsy any ny olana tsy le malahelo anao fa tsy afaka androany so de zay koa ny sitrapon'andriamanitra tsy ny afaka anao fa mbola tia peritreritra anao izy de no tsara aloha fa ianao zany tady anakalo baka na ataonao fangalana baka fotsiny ataonao filanjavatra jesosy iny ataontsika filanjavatra tsika rehefa mivoaka mivavaka jesosy eo meo an'izao a de ataovy an'izao a de hoeto an'izao de ataovy an'izao de fa fao nikirariko sasao ny akanjoko jesosy iny tsy niteny antsika hoe mangatazy tianareo de ampiasao jesosy baikobaiko hoe jesosy niteny zao tamin'ny mpianatra hoe andahana tory ny filazantsara de ataovy zao diovy ny boka sitra marary fa izy tsy niteny hoe andahana tso iahana sitrana amin'ny marary izy tsy niteny hoe raha mino anareo de niasa atsovy ahanao ny asako fa ny asako no ataonareo izy izy misy asa saintsika asainy jesosy ataontsika izy ihany no saintsika manao azy misy zavatra tsy azontsika mihitsy le baiboly maninona jesosy atsonanao ny asa zay asainy ataontsika de atsontsika izy jesosy eo sitrano a ozy ianao hoe ahoany zanjangatsy fanao za miteny anao a
raha mangataka ny zanakao marary, io zanakao minono io aza mena nonontsony raha tsy mangataka aminono, ary efa marary ny zanakao avelao angataka hitalao herinandro mihitsy mety ho faty angamba, zay anao vao hitsabo. Fa ny zanakao vao marimaritra de anao mikorapaka makany amin'ny dokotera mitady fanafody, tsy mbola nantany zanakao hoe marary a, ianao mahita azy hafahafa de lasa ianao mikirapaka mitady fanafody ho an-janakao, maninona tsy avela fotsiny arary eo izy, avelao izy aloha angataka mafy. Fa adala be mihitsy fe le Andriamanitra zany hoe ny zanany raha tsy mitaraina tsy manasitrana izy, matoa ianao araka le ohatra efa nataoko taloha, raha zanaka ianao ao an-trano manjaka ny zavatra rehetra, fa matoa anao hiara-ny zavatra ny tokotany any ivelany any tsy ao an-trano anao zay fa tavelany ivelan'ny trano. Raha zanaka trano anao manjaka amin'ny zavatra rehetra ao anatiny. Raha marary ianao, marina fa misy ny asa fanasitranana sy rehetrarehetra, fa raha tena asa fanasitranana ane fampibebana ny asa fanasitranana sy famerenana ny olona ndray mifanjakan'Andriamanitra iveriny, rehefa voarainao mifanjakan'Andriamanitra averiny anao sitrana ho azy ianao fa ndraindray izay fiangonana izay mpitandrina ty azo voninahitra de manao fagagana mba ho sitrana ianao, de am'izay miaika anay ianao de manaraka anay ianao, fona fa tena raisiko ny toerana mba tsy hanavaka anay tsara an'izan'iza. Anka lasa filana voninahitra rehefa mavita fagagana zahay mpitandrina na mpanompon'Andriamanitra, zao nefa nataoko anao ny fanasitranana, ny fanjakana raha malala hoe maimaim-poana ny fanafody ny coronavirus, fanjakana miteny hoe maimaim-poana ny fitsaboana coronavirus, arety mandoza de sanatria ve ny raintsika any an-danitra ve de tsy maimaim-poana ny fanasitranana ny olanao sy ny aretinao, tsarainao tsony izy raha tsy zany. Raha misy zanaka mihaino ahy eto androany, mieritrereto raha ohatra ka tsy tsabony ray aman-dreninao anao raha marary fa jereny fotsiny, ary mieritrereto ianao ray aman-dreny androany raha marary ny zanakao ka jerenao fotsiny, ohatrany tsy resy lahatra hoe zanakao izy ary ray aman-dreny anao. Ka raha ianao olombelona ratsy io raha manao an'izany fisainana zany, maika fa le Andriamanitra tena rainao zay miteny hoe atsao aloha mifanjakako sy ny fahamarinako de anapo anao zany fahasalamana, fivelomana, fiadanana sy ny zay rehetra ilainao raisi-potsiny zany, raisina rofina fotsiny, tsy misy hoe misy mame de ianao misambotra, le sambory fa azoko iny, fona tsy hoe mieritreritra an'izaniza na miteny izaniza fa nandray misy an'izay mantsika olombelona hoe raha tsy manonona ny mpitandrina tsy mahazo anao, de lasa mitady fiangonana sy mpitandrina mahay manao an'izany. Tsy Jesosy tsony ange zany ny tedavitsika sy mitady angalantsika famonjena fa efa olombelona de nio ihany aloha fa sao de misy zavatra mivoana. Za tsy miteny hoe tsy mivavaka amin'ny Jesosy tsika fa ahitsio fa sao misy zavatra diso, za tsy miteny hoe tsy manana an Jesosy ianao tsy mivavaka, tsy an'le izy, fa sao de diso fangatakatsika na diso fomba fiainany miaraka amin'ny Jesosy, manjary josotsika ny ten'Andriamanitra de fitahany devolontsika. Zay zany zavatra tena tandremana. De amidim-pitiana koa zany de zao, ozy izy amin'ny 4:telopolo hoe ary am'zany de aza manainy amin'ny apitso ianareo, fa ny apitso hanainy azy ampoan'ny andro ny ratsy miseho aminy, vita ny zanak'Andriamanitra ve zany hoe ny androany. Tena miteny aminao eto lazaiko aminao momba fiainako sy ny fomba fitezako ny ankonako sy ny fiangonana. Rehefa mivavaka ny androany entina mivavaka, misaoran'Andriamanitra rehefa maraina fa mbola velonainy ianao de misaora azy, de ho eto ty andro androany ty apetraka am-pelantanany mba hanambinana anao, de rehefa hariva misaora azy mankasitraka fa vita ny andro, tsy hainao zay hitranga raha-pitso tsisy tompony apitso tsika. Misy ny sasany mivavaka de efa niheritaona sy ny folo taona nefa hoentiny ambavaka. Baiboly eto miteny hoe ary am'zany de aza manany apitso, fotany ange zany manany rafaka apitso diozana hoe ka tsy nitady vola zany anangona ny hoanina ray volana, sambatra n'olo raha manana an'zany amin'ny andro zao andro faran'zao. Kanefa raha manana hoanina heritaona ary anao ka raha maty anao androany de ho aniza le nangononao ho aniza. Ny olona tsy nanangona ange n'inona diozana ho an'ny taranako, hainao aiza zay anaovan'ny taranako n'inona, 10 taona 20 taona 50 taona ao nanangona fa tapy ny lokany ray andro de vita le izy, de ahoana raha mba fantatrao zany. Ka zay no ataoko hoe le tenin'Andriamanitra mihitsy mila hitsy am'zao andro faran'zao, fa sao de zay ny tsy mampety ny fiainantsika fa tsy hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka. Zay zany mba taridresaka indray ny lohahevitra iny manitatra ianao any, mety te anontany ianao aiza numéro, aiza ny anarana, efa nilazaina tany am-boalohany fa sady tsy manome anarana tsy manome numéro, satria
tsy natao itoman'olona na itadavan'olona anaraka fiangonana sy pastera fa anjara zaraina am'izao andro farany kiondalana iovan'ny tantarany olombelona sao tontolo zao ary iovan'ny tantarany fiangonana andaotsika mba iova fomba am'izay fa sao de diso lalana ny fomba ny ivavahantsika hatramin'izay za tsy miteny hoe diso daolo le fiangonana fa le lalana sao de misy tsara itsy zay efa manana ny tsaraina zay manana tsy ampy apio ary zay misy tena hitanao fa misy fahantsoana aitsio fa tsy izay hoe verany amin'ny afo be tsika fa le azahoantsika le fiainana ety-tany araka ny vavaka jesosy hoe ety-tany tahaka ny any an-danitra ary amaranako azy le vavaka nampianarin' jesosy hoe rainay izy any an-danitra meo anay anio ny hanina sahaza ho anay erytaona sa folo taona zay ve no angatantsika satria zay mangataka de omena meo sakafo hanina sahaza ho anay hitanao raha nytena izy hoe sahaza anay anio ary io koa raha mbola olana ianao mangataka hoe meo anay anio ny hanina sahaza ho anay nareo sisa nefa rehefa azonao le izy giazanao rery efa mba namian'izy ianao sasahanao tamin'izy le azo matonga atsika isanao manao hoe rainay izy any an-danitra de raintsika piray tamponga atsika ray trano hoe atao trano ao tranonao tsisy mizara vilana fa rehefa mbola tabatra de mitovy ny vrary samy ray vy de loka samy mitovy ny isany raha ohatra ka ataovy tena zavatra akaikikaiky oatra zany rehefa miresaka mba tsy asarotona be le ten'andriamanitra de tsy takatritsika fa ny andro any isorana de vita ny alina de misaotra an'andriamanitra de mametraky ny alina tonga ndraindra-pitso misaoran'andriamanitra ndraindra-pitso apetra ho amin'ny ndraindra-pitso am'izay no isan'andro mametraky ny isan'andro zay ny tia no iten'andriamanitra io tenenina zay ny tia no iten'andriamanitra io hoe ary am'izany de aza manany amin'ny pitso ianareo tsisy matoky en'izany olona ary misy fiteniko moa amaranako azy hoe ny olona mitsinjo vody andro merika de ozy anao efa tsinjovinao le izy de ho avy aminao le izy ho avy aminao ny tsinjovinao fa raha tsy mitsinjo an'izany ianao tsy ho avy aminao mihitsy zany satria efa tsy nieritreritra ny hisy zany amin'ny fiainanao fa ny fiainanao Andriamanitra no miady ho anao Andriamanitra malala zay tokony anao ka inona moa ny asako sainan'izay ho amin'ny rapitso ampy ny andro ny ratsy miseho aminy zany hoe misy ratsy miseho isan'andro atrehanao zay edivanao satria miady am'le ratsika ty mandra-pialantsika ty-tany tsy maintsy miady am'le ratsy rehefa tsy tytsonana tsisy miady ozy ny olo hoe aiza ry pastera misy tany tsisy olana dio zany apasany any tena tsisy olana any raha ohatra anao tsy tianany olana de any ny maiky any ny mety fa raha mbola ety amin'ny tany zao tontolo zao sy ety amin'ny terrain devolontsika sahiranatsika raha tsy manana anjely mpiambontsika sahirana zay zany ilo hevitra anankiray zay mitondra ny lohateny hoe ahoana ny azahoana ny lova iza mandova inona ny lova de ny lanitra ary ao an-danitra ao feno zay ilainao rehetra fenao zay ilainao misy ao fa katsaolo ny fanjakany lasanao zany lo hevitra manaraka ho resantsika ahoana ndray io fanjakany io ary ahoana io fanjakany io de mahereza mirary soanao manaraka indray raha mety aminao le izy tsy mety aminao moa atao ahoana zay tsy hitaonao olona zay koa tsy andresy lahatra tsy anova fijerin'ny olona zay fa mizary zay so mba mety misy mahasoa ka raha misy olona ray mahasoa efa vita ny didinay afa-po zay tsy mba miandro hoe ray alina vo afa-po ray raha misy ondry zato ka veriny ray fa ny 7 tsetsisa olana lasa ny tompo mitady an'iny ankiray iny zay ny anay ka de misaotra anao mampahery anao anaraka sy anjoy ny fandarana Ciao,